manoloana ny tsy fandriam-pahalemana etseroa indrindra ny anivon'ny fokotany samihafa eny ho an'ny eo anivon'ny fokotany Andavamamba Ambilanimbe manokana ohatra dia nivory sy ny mponina teo an-toerana ny tanterahan'ny mponina moa ny mahakasika ny fanapahan-kevitra izay tokony horaisina ao anatin'izao tsy fandriam-pahalemana izao. Tapaka tao anatin'izany ary fa hajory ny andro masom-pokon'olona eo anivon'izany fokotany izany. Ny Tsiprimo vao mikaikaiky amin'ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana ny mponina eo anivon'ny fokotany Andavamamba Ambilanimbe. Araka ny fanazavana dia saika misy hatrany ny fanafiana mitambasy izay mitranga ao an-toerana. Ny talata 10 alarobia lasa teo ohatra dia lehilahy iray no naratra voatifitry ny jolay izay saika maki trano fivarotana enta-madinika. Zava-mitranga zany tompoko dia za moa rehefa tonga zany le amin'ny ray iny dia le fotoana rehefa tonga amin'ilay zanako le miasa dia izy tonga avy miasa iny zany dia mijery azy ale ambony ary zay. Rehefa mijery azy ale ambony ary zany zay dia nahita olona teto ohatra mivorivory teto dia taitra trano iny amin'izay dia veriko fa hoe taky le zanaka avy miasa zany satria fa akaiky tady naterina le personnel dia nidina dia hamonjy azy aty zany no anazy reto sy andeha aty dia za nidina taty iny dia taitra amin'izay zany raha reto tady dia andeha tsoka voakarakana izy dia veriko fa le zanako zany nefa nataky any teo fa tafiditra tao nakake iny dia mivoaka dia za mivoaka iny amin'izay dia tonga dia nataky any zareo teto amin'ny vavahady teto zany dia nataky any zareo teto amin'ny vavahady teto dia tonga dia nitifitra izy. Manoloana izay tsy fandriam-pahalemana izay dia napetraka vonjomaika eo anivon'ity fokotany ity ny andro masom-pokon'olona ary nisy ihany koa ny fivoriam-pokotany manokana izay notanterahana androany dia ny antoerany. Tena raha izay aloha no dimy izy vela dia tena sarotra be eto ny fokotany Andavamamba Ambilanimbe. Antony zany tsy voizao zany faritra vela tany dia fantatrareo ary tena marelaza mihitsy ny fokotany Andavamamba fa tena voizao mihitsy. Mitady zao nefa dia tsisy fitsangana mbola ty satria ireny tranga reny hitatsika reny zany ny zavatra misy amin'izao fotoana izao tsy tahotra tsy hoe atao marina zany efa ty fotany ty dia misy tena misy hoe ratsy ary tsy nety ihany fa misy fony miarasy miresika zay zany mba amin'izao fotoana mieritreritra hoe mihamongotra ary zay misy Ankoatra ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana dia anisan'ny mampitarena ny mponina eto Andavamamba Ambilanimbe ihany koa ny faharatsian'ny tetezana izay ivezivezen'izy ireo ary manao antsova amin'ny tompona ndraikitra izy ireo hijery akaiky ny olan'izany ny fokotany Andavamamba Ambilanimbe izay ahitana mponina manodidina ny 8,000 amin'izao fotoana izao.